Nidina Ifotony teny Ambohitramanjaka ny 12 Oktobra 2024 ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Jono Ranarivelo Lucien niaraka tamin'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy Ajo Andriananarivelo niaraka tamin'ireo mpiara-miasa amin'izy ireo avy. Ny aino sy ny fanakalo hevitra tamin'ny vahoaka ary nanome toky fa hanome tohana ara-teknika sy tantsoroka ho an'ireo mponina voakasika ny tetik'asa Tanamasoandro. Ho ataon'ny ministera lahara-pahamehana ihany koa ireo tantsaha izay te hiditra eo amin'ny sehatry ny matianina eo amin'ny lafin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Jono izay afindra toerana noho ny fisian'ny tetik'asa ity. Natao izany mba hanatsarana ny fiveloman'ireo mponina sy ny mba tsy hahafaty antoka azy ireo. Io tsy afaka hiazakazahana tonga dia hoe androany dia rapitso satria na ny toerana hipetrahany raha tsy maintsy misy fanajariana, misy fandaminana zany. Ny azona itenenina zany eo anivou ministera dia zao hoe meny lahara-pahamehana ireo zay maniry sy mikasa zany hiditra anatin'izany sehatry ny fambolena matianina zany. Tsy hoe te azo tany fotsiny dia mahazo tany fa tsy maintsy mba mandray anjara kosa zany amin'ilay mamatianina azy. Safidy zany le hoe lasa mpamboly matianina raha ny ala teto dia ny programa ministera zany dia manome lahara-pahamehana azy ireo amin'izay. Ny azy ny antsoavy dia hoe afaka manatona ministera izy ireo fa mila fahavononana kosa zany fa tsy hoe anantona zany dia hoe amina toerana zay tsy voatokana fa io misy fandaminana sy fandrindrana ankapobeny dia amin'ireny toerana ireny zany nomena lahara-pahamehana zareo, mena tohana ry zareo, mena encadrement sy ny sisa zany. Mety tsy ho vita zao dia zao, raha izay kosa aloha dia mety hoe manao kobakambavy zay, fa izay kosa dia manome toky fa izy ireo zany no priorité amin'ny izay fanajariana vaovao dia io isy encadrement, isy accompagnement. Misy ny atao hoe fanofanana raha zany mba ho tena matianina ry zareo satria zany heverina fa izay misafidy an'izay dia tena misafidy le lalana hoe matianina amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Jono izy zany dia ampiana tosika amin'izay mahazo ny fanofanana rehetra ary lahara-pahamehana ministera izy. Misy toerana maro na eto toerana na any amin'ny faritra izay azo ametrahana ireo olona voakasika ity tetik'asa Tanamasoandro ity. Noho izany misokatra ho an'ireo mponina ihany koa ny ministera manoloana ny fifampidiniana sy ny fifampirarahana.